Fifaliana ao antsika indray ny tafaraka ao anatin'ny izao fifampaherezana izao satria ilay lohahevitra manao hoe miaina fahasoavana ary izany ihany koa no ahafahantsika miatrika fitsarana. Koa izay lohahevitra izay no jerentsika amin'ity fotoana ity asaiko ampitiavana ianao fa isy vavaka izay tononona, vavaka isika tompoko. Raha ny tsara indrindra izay ny an-danitra ao misaotra anao izay ny amin'ny fahasoavana lehibe izay atolotra ao anay isan'andro. Ary ankehitriny raha ndray avy amin'ny teninao hatrany izahay dia elo lalana ane ny fananao masina ny amin'ny teny rehetra hanolotra ho anay izay tena mahasoa araky ny fatrapononay avy, atsapana ihany koa ny famelan-keloka anananay fiadanam-po. Tonoina mivavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mpitoroteny 2:24. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina na soa na ratsy. Ary efa milaza izy hoe hoentina amin'ny fitsarana dia ny zavatra rehetra na soa na ratsy. Petraka amin'ny fanontaniana hoe za ve ao anatin'izany, ianao ve ao anatin'izany? Ao anatin'izany avokoa ny olona rehetra, na ny olon-dehibe na ny ankizy na ny tanora. Ato ara moa izy ny mpitoroteny 2:27. Dia milaza izy hoe mifaliry zatovo. Ao anatin'izany zany resahana eo daholo ny mety ho fafahany zatovo anankiray miaina. Kanefa ozy ho fantatrao, aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Misy ny fitsaran'Andriamanitra ao amin'ny Daniel 7 ka ny 10. Rehefa vakina ny tapany farany dia misy fanamafisana manao hoe nipetraka ny mpitsara no velarina ny boky. Ao anatin'ny fitsarana izay ambara eto antsoina hoe fitsaran'Andriamanitra. Misy koa miantso azy io hoe fitsaran'ny taonjato, azo anambarana azy daholo zany. Dia misy boky fitehirizana ny zay zava-nisy rehetra teo amin'ny fiainako sy ny fiainanao, mifanitsy amin'ny maha-izy antsika tsirairay avy. Ary ankoatr'izany dia misy koa araky ny efa fantatsika ilay any amin'ny Apokalipsy 3:13, ilay boky izay ambara hoe boky ny fiainana dia ilay ihany ny zanak'ondry. Fa izay ihany koa no mpandray anjara ankoatrantsika izay atao hoe ho tsaraina amin'ny fotoana io dia ny fitsaran'Andriamanitra zany. Ao amin'ny Apokalipsy misy teny anankiray miresaka ny amin'ny ity fitsarana ity. Apokalipsy 2:12. Vao miresaka an'izany Apokalipsy 2:12 zany tsika dia efa fantatsika sahady fa mahakasika ilay dragona, ilay menarana ela, devoly, satana, mpamitaka. Rehefa vakina 10 dia zao no ambarany. Na refeo mahery avy any an-danitra nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena, ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristy. Satria nazera ilay mpiapanga ny rahalantsika dia ilay miampanga azy eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina. Ao anatin'ny fitsarana io, lasany bavy malala, dia misy mpiapanga, io ilay mpamitaka, ary io ilay samy teny manao hoe sokafo ny boky. Dia jereo amin'ny data ohatran'izao, jereo amin'ny toerana, zao ny zavatra natao. Ary ny anjely moa tsy manao fahadisoana eo amin'ny firaketana. Na izaso ianao aza dia mety tsy ahatadidy hoe inona tokoa moa zany nataoko tamin'izany, satria mety efa nibebaka ihany koa ianao. Ary na tsy nibebahana raha moa zany zavatra zany satria efa tany aloha tany, dia indraindray tsy tadidy fa ilay mpiapanga tompoko dia manana fahefana sy fitadidiana satria fototrasana io amin'ny maha-mpiapanga azy andro aman'alina. Ka every hoe toy izany ny lentan'ny mpiapanga eo anatrehan'ny fitsarana, moramora ve no afaka. Ndao jerentsika ihany koa ny mpandray anjara manaraka ao amin'ny Jaona 5 ka ny 2:20. Zao ny voalaza. Fa ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomen'ny zanaka. Jesosy Kristy zany eto no nomen'Andriamanitra ray fahefana ho mpitsara ao anatin'ny fitsarana ny taonjato io na ny fitsaran'Andriamanitra izany. Ao zany ilay boky firaketana.
ny nataoko sy ny nataonao. Isika ilay tsaraina. Ary io mba ahafahana mahita hoe ny mety sy ny tsy mety ny ao anaty boky ao tsy maintsy misy ny lalàna. Zay mantsy ny asan'ny didin'Andriamanitra araka ny efa nianarantsika tany aloha. Zany hoe raha misy zany ny olona mpaniratsira ny didin'Andriamanitra de voarakitra ao anatin'ny boky ny fiainany izay tsy mirarahany zany didin'Andriamanitra zany ka tsy mahafantatra akory ny mety sy ny tsy mety ary indrindra na ny zatra tsy mety ara ny heveriny fa mety de nataony. Misy ihany koa karazan'olona voarakitra ao koa ny fiainany. Raisin'ilay didin'Andriamanitra de milaza izy manao hoe za de hatramikely efa nitandrona an'io foana. Ka raha mijoro eo amin'ny fitsarana aho dia alefaso ny zay mety hoe endrika fiampangana rehetra fa atrehako satria za de nahatanteraka. Petraka amin'ny fanontaniana hoe marina ve zany? Alao mifampitsotra. Fa raha maha-olombelona antsika ry havana malala dia fiheveran-tena ho zavatra ny filazana manoloana fitsaran'Andriamanitra fa tsy nanota izaso ianao. Ary zay mantsy no eloka lehibe indrindra zay atahorana irona ny isika mpivavaka. Misy olona mantsy efa tsy mirarahany zany didin'Andriamanitra zany izy efa tsy hitanao zay anaovana azy. Fa izaso ianao zay mandray an'izany didin'Andriamanitra izany dia mametraka an'izany mihoatra noho ny tokony ho izy. Fa fampahafantarana antsika ny mety sy ny tsy mety no antony nanomezan'Andriamanitra ny lalàn'Andriamanitra ny didiny. Fa ny anjarantsika kosa rehefa mahatsapa sika fa tsy mahatanteraka dia miaiky ny fahotana. Ary zay no hoe ny miatrika fitsarana miaina ny fahasoavana dia ny toe-tsaina manaiky diso manoloana ny didin'Andriamanitra fa tsy ny fisehoana ho marina amin'ny alalan'ny herin'ny tena. Zao no fanambarana ao amin'ny Jaona voalohany. De ho jerentsika ny ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany manomboka amin'ny andinin'ny 9. Eo amin'ny fitsarana io de misy an'izao hoe raha hoy isika tsy manana ota isika de manao ahoana ozy? Mamita tena ary ny marina aza tsy ao anatintsika akory. Fa inona no soso-kevitra? Inona no tolo-kevitra? Inona no hitan'Andriamanitra fa mahasoa? Eo izy eo amin'ny andinin'ny 7. Jaona voalohany toko voalohany. Raha miaiky ny fahotantsika isika matoky sy marina izy mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Satria ny zavatra rehetra no tsaraina de tsy maintsy mahafaka ny atao hoe fiampangana rehetra ity asan'Andriamanitra ao amin'ny fitsarana ity. Fa ny anjarako sy ny anjaranao de ny manaiky diso, miaiky ary mahafantatra fa zao ny mety, zao ny tsy mety dia miaiky eloka mba ho tonga amin'ny fibebahana marina. Fa ahoana no hanatanteraka ahafahana mahatanteraka ary ny fafahako sy ny fafahanao rehefa miaiky isika sy mibebaka. Ndao ovakitsika ao amin'ny tohiny io Jaona voalohany io ihany raha ny toko voalohany ka ny andinin'ny 9 sy 7 no jerentsika teo de tohizantsika zany ao amin'ny toko 2 de vakiana ny andinin'ny voalohany ka ny tapany 2 manao hoe raha misy manota de manana solo vava ao amin'ray isika de Jesosy Kristy ilay marina. Io Jesosy Kristy io zay nolazaina manokana hoe ilay marina de misy antony. Satria tsy hoe solo vava fotsiny izy fa izy koa ilay marina. Izaho sy ianao lay olombelona izay nampangaina ka diso. Inona ary no ataon'Andriamanitra ny alalan'i Jesosy Kristy? Esorina ary esorin'i Jesosy Kristy lay atao hoe akanjo mpiandrianana mampitsara azy rehefa miaiky ny fahotantsika isika, zany hoe mangina isika de midina izy mandray ny akanjo maha mpisolo vava azy ka izy no miteny eo amin'ny toerako sy ny toeranao. Ianao tsy mila mamaly, ianao tsy mila manamary-tena sa zany fanamarina tena zany manana endrika ratsy amin'ny endriny maro isan-karazany zany eto amin'ity tontolo misy atsika ity. Ko rehefa mandray an-tanana antsika ny solo vava dia aoka ekentsika amin'ny finoana fa fahasoavany zany mangina no anjarantsika. Jesosy Kristy no mandray an-tanana. Izy no mampahatsiahy fa efa
nandray azy, izy lay marina, ny famarinany no entina manamarina antsika isika izay diso kanefa miaiky ary mandray ny fibebahana zay zaraina maimaimpona. Miaraka amin'ny famelan-kelokazo antoka. Ry havana malala, rariny loatra raha hoentsika mbavaka zany. Mba ahafahantsika tsy haniratsira ny didin'Andriamanitra, tsy iseho marina eo anatrehan'ny didin'Andriamanitra ihany koa, satria olombelona isika. Fa izao kosa iaiky diso, andray iaiky sy andray ny fahasoavana, ka anaiky an' Jesosy Kristy ho solo vava. Izy lay marina. Asaiko ampitiavana ary ianao fa izy vavaka azy eo tonoana. Raha ny atsara indrindra izay ny an-danitra misaotra anao izay ny amin'i Jesosy Kristy lay solo vava. Azo antoka satria izy lay marina. Manafaka anay amin'ny fiampangana rehetra ary manafaka anay amin'ny fanameloana. Koa omeo anay Tompo ny finoana afany matoky zany asa mahagaga zay tanteranao zany eo fitsarana. Antoka sy fahazahoana antoka ho anay ane zany fatonoana ny vavaka ao amin'ny anaran'i Kristy. Amen.